Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Valomerabantsika tsirairay avindray tratro ty alatsinainy fa 20 volana aogositra tonga amlesina ho an'ny lehibe indray isika mialohan'izany dia hivavaka isika. I tompoandriamanitra eo velom-pisaorananao zay satria Andriamanitra miay anay zanaka tokoa ianao. Misaotra tompo izay momba anay mandrakariva ary mampiseho ny fahasoavanao sy ny fahamarinanao eo aminay tsirairay avy. Tsy ary tanteraka avokoa izahay ary izany indrindra no iantorahanay eto anatrehanao. Tompo tsy zavatra tsy miafina aminao fa na dia ny fitoboko ny fonay aneka fantatrao ny fisainanay sy ny fanirianay misy ratsy izy ireny ka tianay mba amboarinao mba hifantoka amin'ny zavatra tsara izay tsy ho alaim-panahanao zavatra ratsy fa mba hanam-paniriana nahaka anao mihitsy ianao ilay tompon'ny fandeferana ilay tompon'ny fitiavana. Hianatra ny tenao zay ankehitriny ko mety aiza ianao tompo ho rano mikoriana ao anatinay ambelombelona amin'ny fanahinay ary koa hanome zavatsoa ao anatinay. Tonoina sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny fiangonana vadin'i Kristy dia ny fizarana voalohany zany. Fiangonana vadin'i Kristy fizarana voalohany. Asaiko ianao hamaky ao tokantranao ny Ezekela 2:20 ka hatramin'ny 4:20 ary ny Efesianina 5:15-20. Ampitao ao ny teny ao anatin'io dia ho jerentsika hoe inona moa zany ao anatin'io tantara io no hita taratra koa ny amin'ny resaky Paoly. Raha noharin'i Paoly amin'ny fanambadiana ny fifandraisan'ny fiangonana amin'ny Kristy ao amin'ny Efesianina dia ireo fomba amam-panao sy fitsipika tamin'ny fampakaram-bady fahiny no nakany heviny. Raha ny fiangonana no ampakarina dia Kristy kosa no mpampakatra an'izay. Dia misy zavatra efatra lehibe, 5 lehibe eto hosotomontsika ao anatiny. Voalohany dia tiany fiangonana amin'ny mahavadiny azy. Tsy azontsika adinoina velively fa raisin'i Jesosy apody ny asany ary tiantsika izy. Ny faharoa dia manolotra ny tenany teo amin'ny fomba fampakaram-bady fahiny dia nisy vidiny naloha takalony ampakariny. Vola be io ary arena sarobidy. Lafo tokoa zany hany ka ny ankinan'ny toe-karen'ny ireo tanàna fahiny mihitsy io fomba fomba io ary nandony vidiny faratampony Kristy ho an'ny fiangonana ampiakariny. Araka ny voasoratra hoe ka nanoloran'ny tenany hamonjy azy izy tamin'ny nahatongavany nonofy sy teo amin'ny hazofijaliana no nandoavany izany vidiny izany. Fahatelo dia manadio azy amin'ny rano ampahany manandanja teo amin'ny lanonana fampakaram-bady fahiny ny fanomanana ny ampakarina. Taka ny fahita-ankehitriny ihany koa dia ireo mpanompon'ny ampakarina sy ireo vehivavy ao amin'ny fianakaviana no mikarakara sy manomana azy ho amin'ilay lanonana. I Paoly anefa dia milaza fa ilay mpampakatra mihitsy izy no manomana ny ampiakarina ho amin'ilay fanambadiana. Izy zany no manamasina sy manasa azy amin'ny rano fanasana. Inona fa ny batisa no tiana resahana amin'izany. Fa efatra dia manao teny fikasana zany hoe fanasana amin'ny teny ilay fanadiovana ary manambara ny tena fikasana ataon'ny mpampakatra amin'ny ampakarana izany. Mety mandritra ny fifamofona izay misy ny teny fikasana men'Andriamanitra ny mpiny eo amin'ny fotoana izay fiovam-po. Ny famofona tamin'ny andro fahiny manko dia ifanarahana matotra ary raiketina antsoratra mihitsy momba ny vidina alohan'ilay mpampakatra ho takalon'ilay ampiakarina ary koa momba n'ilay hoe le dot zany hoe le fanomezana avy amin'ny fianakaviana ampiakarina izay hoentina amin'ny fotoanan'ny fampakaram-bady. Fa 5 farany dia manomana sy mampiaingo ny ampakarina. Rehefa aseho amin'ilay mpampakatra azy amin'izay ilay ampiakarina dia tsara tarehy aok'izany izy kanto ary tsy misy kianina. Tsy vitany hoe manadio sy manasa ny ampiakarana Kristy fa manomana sy mampiaingo azy koa.
dia mba ho tanteraka aminao tokoa anie izany ary aoka mba ho vaovao mandrakariva ao amin'ny Kristy isika. Amen. Reny masina tsara indrindra mbola misaotro anao ny amin'izany lesona nomenao anain'io izany. Tompo metezainao ho ao aminay mandrakariva ka hovanao vaovao tokoa anie izay tsirairay avy, izay tempolonao indrindrandrindra, ary koa mba mboly fanetretena, hanana fanetretena, hanana fitiavana mba ahafahanay mampandroso ny fiangonana misy anay tsirairay avy. Tonona sy angatana aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.